Mbola ho ampitombona ho aminareo hatrany any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ambarao ny famonjena. Ambarao ny famonjena. Zany no lohahevitra banjintsika indray anio. Tarafina avy amin'ny mofinaina antsika ao amin'ny bokin'ny Isaia toko 40, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 110. Ambarao ny famonjena. 70 taona nababo azy ny Jiosy, 70 taona tany Babilôna, 70 taona tsy nanana ny fiandrianam-pirenena, 70 taona na tsy aro ho irery ny laozan'Andriamanitra, ny hevitra mihitsy aza fa resy ny Andriamanitra ny vavahana, 70 taona tsy nahita ny tempoly, no indro tonga ny teny faminaniana amin'izao tapany faharoa amin'ny bokin'ny Isaia izao. Miantso famonjena, miantso fampitsaharana, ambara fa vita ny adiny. Asaina ny mpaminany eto iantso hanambara ny famonjen'Andriamanitra ka hitsimbadika ny tantara, tsy ilay Jiosy tao akaterena intsony, fa Jiosy miaina tontolo vaovao, tantara vaovao, dia fiainam-pamonjena, fiainana feno famelan-keloka, fiainana izay ahitany taratra an'Andriamanitra izay miara-dalana aminy. Vita ny adiny ka tantara vaovao no soratana manomboka eto. Raha mijeritsika endrika izany tantara vaovao izany dia hoy voalaza hoe teny soa mahafaly no horenesina, mitory teny soa mahafaly, teny soa manala tahotra, teny soa manala fanaintainana, teny soa mampiravoravo toy ny olona afaka tanteraka. Ary ambarany eo amin'ny andininy faharoa fa voavelany elony ary efa nandray indroa eny amin'ny tanan'i Jehova izy. Tonga avy roa eny ny fifaliana sy ny famonjena izay omena azy. Ao amin'io fiainam-pamonjena izay iainany, ao amin'io tantara vaovao izay iainany io, dia hitantsika eo ny fomba hamonjen'Andriamanitra azy, amin'ny fomba tsy takatry ny saina fa hanao lalam-be any anefitra Andriamanitra, eo anatrehan'izay lalana nikatona samihafa, eo anatrehan'izay varavarana nihidy, eo anatrehan'ny fahababoana, dia Andriamanitra no manokatra, tsy issue de secours ilay teritery intsony fotsiny, fa tena lalam-be vaovao, tsy mbola nisy nanoritra ary tsy takatry ny saina ataon'Andriamanitra. Ao amin'io fiainam-baovao io dia fiainana misy ny fahatakarany rehetra ka ny avo sy ny manerinerina toa tendrombohitra dia ahetry, ary ny lohasaha sy ny avoana kosa, ny lohasaha sy ny lembalemba kosa dia hototofana. Fiainam-pitoviana, fiainana ho an'ny daholobe, ilay fiainana izay fiainam-pamonjena iainan'ny vahoaka vaovao sy ny vahoaka afaka. Raha mijery tsara isika dia hitantsika tsara ao anatin'io fiainam-pamonjena io fa
fiainana hiariariny voninahitr'Andriamanitra ny aho, anjakan'ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny andininy fahadimy dia iseho ny voninahitr' Jehova ary ny nofo rehetra hiara mahita izany. Fiainana tsy toy ny teo aloha izay hampanjaka ny maizy azy ny tsiraray sy ny fitiavan-tenandraolombelona, fa fiainana feno fahamarinana, feno ny famonjen'Andriamanitra. Antsoina arak'izany ny mpino tsiraray avy, antsoina ny mpihaino mba hanambara ny famonjen'Andriamanitra, antsoina ny mpino ho tonga mpitondra teny somafaly. Hony voalaza amin'ny andininy fahasivy, ry Ziona izay mitondra teny somafaly eo, ry Jerosalema izay mitondra teny somafaly eo, asan-drato mafy ny feonao, asan-drato fa aza matahotra. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mamarana tanteraka ny volana septambra isika, nibanjina lohahevitra hoe mikeleza aina amin'ny asa fitoriana. Tao anatin'iny volana iny dia nahita tenin'Andriamanitra maro isika izay manambara fa rehefa manao asa fitoriana dia misy fiaretana, misy faharetana, misy fizahan-toetra, misy fikelezanaina, ary mety ahita ny fahasahiranana sy ny fahasarotana maro samihafa. Anio, raha mamarana izao volana izao sy mamarana ny fandiniana ny lohahevitra isika dia ambarany tenin'Andriamanitra mba hibanjina sy hitory famonjena indray. Tsy hazo fijaliana foana tokoa mantsy no hiaretan'ny mpitory ny filazantsara, ary tsy fahoriana trano no toriana, fa misy ny famonjen'Andriamanitra. Antsoina isika hitory famelan-keloka, hitory fiadanana, hitory fanafahana, ary hitory teny somafaly, ka tsy isika izay nirahana ikely aina ho amin'ny asa fitoriana indray no ikely aina hampatahotra ny olona amin'ny filazantsara, na sanatria isika indray no hamendro fendro sy hampangorohoro. Fomba fiadin'ny mpitory filazantsara sasany ny manao amin'ilay fitenenana hoe manao terrorisme sentimental, ka mampatahotra sy mampangorohoro, manambana mihitsy ny fahaverezana ho an'ny olona, ka terrorisena ny amin'ny afo be, ny dragona, ny bibidia, ny fahaverezana, ny lavaka tsy hitanono ny olona. Ry havako, ny filazantsara no asain'ny tenin'Andriamanitra ho torintsika. Asaina ambara ny fisian'ny izany loza miandro zany, fa ny filazantsara kosa no tokony hahasikasina. Ny fiainana misy an' Jesoa no asaina toriana sy ambara eny an-tapitrano. Eny, ny filazana izay manala ny enta-mavesatra sy ny feritreretan'ny izay mila vonjy no ilana ny mpitory filazantsara. Tsy isika fiangonana no hanampitrotraka izay fahoriana sy zava-manjoy efa hiainan'ny olona, fa natao hanamaivana ny fieritreretany, natao hitondra fiadanam-po, fiadanana anaty, eny hitory ny fanafahana tanteraka azy. Ry havako, ambarao ary ny famonjena, ary lazao amin'ny olona fa ao amin'ny Jesoa ireriany no misy zany famonjena zany. I Jesoa ihany no famonjena antsika. Deo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitray afaka namakivaky iny volana septambra iny.
volana nanatanterahanay azakazaka samy hafa tamin'ny fitorinan'ny filazantsara, tamin'ny fanompona, tamin'ny adidy amanandraikitra, ny asa mandrarà, ny fiaina tokantrano, ny fiainam-pianakaviana, eny ny fiainanay andavanandro mihitsy. Isaoranay anao satria tamin'ireny rehetrareny dia tsapanay, fa teo ianao, niaraka taminay ianao, nombanay ianao. Vavaka izahay ankehitriny, ny amin'izay anananay ny fahavononam-panahy rehetra, hiatrika indray ny volana vaovao, andray sy hanavao ny hery ao anatinay tsiraray avy, hibanjinanay ny voninahitra ao Andriamanitra. Vavaka izahay, ianao ry Jesosy Tompo, no ameanay ny fifatohana sy ny fahavononana rehetra ho amin'izany. Dia ataonay sy angatahanay momba ny fahasoavanao zany vavaka izany, misaotra Andriamanitro. Amen.